Dray Jesosy, nanome zavatra lehibe ho anay ianao androany, ary tsy haina iady nohonay izany. Tsapanay tokoa fa teto ianao. Ianao nefa nampanantenanay manao hoe raha misy rona telo amin'ny anarako, mivory amin'ny anarako, eo vovoany aho. Betsaka izay reto Jesosy. Betsaka izay no nanantenanao, ary betsaka izay no mbola hanantenanao amin'ny fiainanay. Ataonay ahoana ny tsy fisaotra noho izany. Hay ianao tia anay, hay ianao nanaiky ho faty, mba hamonjena anay, sainga indraindray hadimonay izany. Mangataka anao izay tompo amin'izao fotoana izao, mbola hiaraka aminay. Apetraka eo ampilatananao reto asiny ela ireto, izay mitondra ny fomam-panahinay hihira hiaraka taminao. Fantatray fa niaraka nihiraka taminay ianao tamin'izao fotoana izao. Fantatray fa niara-paly taminay ianao tamin'ity fotoana amboty. Noho izany mangataka anao izay, mijoroy ianao eo akaiky ny tsirairay avy aminay, ary miteza ianao hiaro anay mandritsy herinandro ho avy ity indray, izay angamba hiadivanay amin'izao tontolo izao. Nefa ho ianao tompony teny taminay, fa eto amin'izao tontolo izao no ahitanay zavatra betsaka ary na dia ny fahoriana azy. Nefa ho ianao matoky fazaha efa naharesy izao tontolo izao. Mino izay, matoky izay, tongava ianao tompo, hijoro eo akaikilay. Ary ho vetesinay mandrakahivany hoe Andriamanitra fitiavana.